Ry malala, isaorantsika mandrakariva Andriamanitra noho ny fandaminany mahagaga dia mivavaka isika dia mahazo valim-bavaka. Na dia Andriamanitra lehibe any amin'ny seza fiandrianany any aza izy, dia mivavaka isika dia miaino izy ary azontsika ataony mangataka ny zavatra rehetra. Amin'ity androany ity tsika dia angataka fahasalamana ho an'ny havantsika izay maniry nidiran'Andriamanitra an-tsehatra ny amin'izany fahasalamana izany, dia i Abigail Razy. Andao hiara hivavaka isika. Rainay masina any an-danitra, saotranao izahay satria misy zanakao izay matsiaro hitodika aminao manokana, te hanaraka sy fikitra amin'ny teninao ny soratra masina izay manao hoe ho tahiana izay olona mahatoky an' Jehovah. Dia eto izany izao i Abigail Razy mangataka ny mba hitondrana mibavaka ny fahasalamany. Eny tokoa Andriamanitro, fantatro fa miaino izao vavaka izao ianao, ary fantatro fa hitahy an'izany zanakao izay maniry ny fifampitondrana mibavaka eto izany ianao, ka dia isaorako ianao noho izany. Andriamanitro, asehoy azy fa tena Andriamanitra akaiky ianao, ary Andriamanitra izay mandray an-tanana ny fiainan'ny zanakao rehetra, ireo rehetra izay maniry ny hankatoanao, ireo rehetra izay manana fotsotra hanompo anao, hanatona anao ary hanankina ny fiainana aminao, dia tsy nisy na dia iray aza ny veromaina. Hitanay izany tamin'ny andron'i Jesosy fony izy tety ambonin'ny tany, fa hitanay koa izany amin'ny fiainanay ankehitriny amin'ireo fijoroana vavolombelona maro. Ka dia angatahako Andriamanitro ity zanakao izay mangataka ny fidiranao an-tsehatra eo amin'ny fahasalamany ity, asehoy azy Andriamanitro, asehoy azy ny halehiben'ny fitiavanao, dia asehoy azy fa Andriamanitra tompon'ny hery rehetra ianao. Raha sitrakao dia hidiro an-tsehatra amin'ny fomba manokana ny fahasalamany, fa na inona zavatra miseho satria voafetra ny fisainanay. Ianao mahafantatra ny fotoana amalinany izany vavaka izany, mety ho zao dia zao izany, fa mety tsy arak'izay eritreretanay azy koa, fa na inona zavatra miseho Andriamanitro, dia aoka mba asehonao amin'ny fomba miharihary sy azo tsapahi-tanana, fa ianao dia mikarakara ny fiainan'izany zanakao izany. Ingane mba ho vontony fitiavanao izy, ary noho izany fitiavanao izany dia hanolo tena tanteraka ho eo aminao, hanetry teny eo ambanin'ny tana maherinao, ary ianao kosa dia hiaino ny fivavahana izay asandrany sy izao vavaka izay asandratray mba ho azy izao. Mankasitraka indrindra Andriamanitro, satria fantatray fa miaino any an-danitra ianao noho izay efa nataon'i Kristy ho anay, na dia eo aza ny fahotanay sy ny tsy famendrehanay. Ka dia tonononay amin'ny anaran'i Kristy zanakao izany vavaka izany. Amen.